Halleluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha Bavamalala no ianao amintsika amin'izao fotoana izao a. Dia faly indray miaraka aminareo eto amin'ity androany ity. Dia taosireno eto amin'izao fandarantsika. Vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana andramaka izao a. Dia ny Aki Media, dia ny Aki Radio a, dia ny groupe eto amin'ny vavaka fiambenana, dia ny groupe ihany koa ato amin'ny groupe izay maharesy a. Dia ny fiadanana tompony ho amintsika tsirairay avy. Tonga eto amin'ity androany ity. Dia matoky sy mino aho fa tsara daholo tsika rehetrarehetra. Matoky fa fantahin'Andriamanitra indray tsika rehetrarehetra raha tonga eto amin'ity androany ity ka dia ny fiadanana tompony ho amintsika rehetrarehetra. Ara-baina manokana raha androany ianao vao miaraka aminay eto a, dia tonga soa ianao a. Tena natao anao mihitsy izao fandarana izao a. Ifampaherezantsika eto amin'ity androany ity a. Raha kivikivy ianao tamin'ity androany ity a, dia izaho matoky fa ahery ianao a. Raha miaraka eto isika amin'ity androany. Any amin'ny farany any ianao a, hiala eto ianao tsy tahaka ny idiranao teto a, no ivoahanao eto. Ka dia tonona amintsika ny fiadanana tompo a. Ny niditra voalohany teto moa androany anabavy Erikaraka, anabavy Erikaraka, anabavy Aina, dia ranabavy Rodine Marie, Marie Gilda, Olgaran'Orso, Emela Ovly, miarabana rehetrarehetra, Lala Sirina, zao ihany zao, Angela Io, Mama Valentina, Olgaraja Mandimby, Tahin Jesosy daholo, Berty Sava, Roli Anisa, Jaotina Tafitaso, Tsikrakoto, Naira Keron, Marijo, Alléluia, Tojo Mikael, Becky Hollande, Aimé Manambotso, Felana Rakoto, Maeva, Tahin Jesosy tsika rehetrarehetra dia matoky sy mino aho fa mahery tsara daholo tsika rehetrarehetra. Saondra Razao, Olivia, grâce à Dieu. Dia ho tahin'Andriamanitra anie tsika rehetrarehetra. Hiarakantsika amin'ny adiny iray sasany latsaka eo a. Dia ifampahery tsika anatin'ny tenin'Andriamanitra. Alléluia. Hieno hirintsika, hieno vavakantsika, hieno fandarantsika, hieno toritentsika. Izaho moa nitondra ny toriteny eto amin'ity androany ity a. Izaho nitondra ny toriteny amintsika tsirairay avy. Ka dia maharitatra amin'ny farany ary. Mangataka aminao mihitsy hoe tena mifantohy ianao amin'ny tenin'Andriamanitra fa azahoantsika hery ny tenin'Andriamanitra. Dia koa anabavy Soameva izay mbola tsy narabaiko teo androany a. Milo aza dia andao aloha hoentsika mavaka izao fandarana izao e. Andao mpandrosotsika ny anabavintsika Berta avy any Koweïty a. Izy a no hivavaka ho an'ny fandarana mba hampisy ny fanatrehan'Andriamanitra amin'izao fandarantsika izao. Tahin tompo a, anabavy Berta hanao ny fitenenana. Alleluia, tahin tombosika rehetra hiara hivavaka antsika nambonana ny fotoana. Andriamanitra tombo tsara indrindra mbola faly misaotra anao izahay. Misaotra anao tompo satria nitantanana ny vimbinao na mivaky nandritra ny tontolo andro iny mbola velonaina izahay tonga eto anatrehanao handeha hidera hanome voninahitra ny anaranao masina. Tsy miafiny aminahy tompo Andriamanitra no iantsonay anao amin'izao fotoana izao. Handehanao ny asan'Andriamanitra, handeha hihainy teninao masina izahay, mangataka ny fanatrehanao, mangataka ny fanahy masinao, hipetra ho an'izao fandaharana izay hihenonay izao,
teny izay tondraina ny mpanoloranao androany Andriamanitra nonositra avy aminao. Ny fanahy masinao no hindesina hazava izany teny izany. Tenindreo Andriamanitra ny lelany ahirato ny masony ahafahany hanatanteraka izany fitorinan'ny teninao masina izany. Ary ny fitaovana rehetrarehetra andesina hanatanteraka izao fandaharana izao mangataka ny fanahy masinao handrafitra ny ranao mahery mba tsy ho hisy ny asan-devoly fa tena hatanteraka izao fandaharana izao. Ary ny connexion tsirairay avy Andriamanitra andesina hatanteraka izao hainy teninao masina rakofony ranao mahery mba tsy ho ino tapatapa fa tena hainy teninao masina zahay ary derana voninahitry ny anarana Jesosy malala. Ary apetraka fenampelantanana amin'ny namany azy mbola tsy tafiditra amin'izao fotoana izao afaingan'ny din'Andriamanitra homany ny foampanany tsirairay avy hianarany famonjena avy aminao ny alalan'ny teninao masina. Ary na dia nisy izay nataonay rehetra tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao, eto izahay mangataka ny fanoloran-tena eo anatrehanao mamindafo aminay anaty famamelan'ny fahotany rehetrarehetra. Izany vakoka izay hasandra ho an'ny firenenay dia apetraka fampiantanana tompo Andriamanitra misaotra reo, misaotra fanomasino halia tenena eto an'Andriamanitra mpanontonao. Amen. Tsika atao anatin'izay Alleluia. Afaka ho an'ny fandarana izay. Alleluia. Andao ary isika rehetrarehetra amin'izao fotoana izao hieno hira aloha tsika. Alleluia. Dia tsika anatona an'Andriamanitra amin'ity androany ity. Alleluia. Manasanao andao raha hieno an'ity hira ity tsika. Dia ao anatin'ity hira ity ny omakomantsika androany moa tsika hieno hira tsy anakiroa ohatry ny isan'andro fa mety anankitelo ny hira henotsika satria zahako ihany moa nitondra tenin'Andriamanitra eto androany dia azontsika hira ankoatra ny isan'andro Dao ary tsika aloha ary voalohany indrindra ataontsika anatona Andriamanitra amin'ny alalan'ity hira ity dia manentana anao hoe naiza toerana misy anao niza ianao andao tsika anatona an' Jesosy amin'izao fotoana izao, anatona an' Jesosy eo amin'ny tongony tsika eo atongany tsika amin'izao fotoana amin'ny voninahitra azy dia hiantso ny anarany ihany koa dia hidodododo aminy raha misy ny fotoana ilantsika azy ninona mety zavatra andrandrainao amin'ity androany ity, ninona mety zavatra lalovanao koa amin'ity androany ity, mety misy zavatra tena endrasanao mihitsy amin'izao fotoana izao, misy zavatra tena andrandrainao mihitsy ary misy zavatra tena hoe tena ratsy io zavatra io sisany afaka hamonjy amin'ny fiainako. Izany efa teteny aminao ny fanatonanao an' Jesosy ny fijeren'i Jesosy anao isika rehefa misy fery mahazo atsika dia izao na misy aretina mahazo atsika dia tsy anjara no miteny amin'ny dokotera ny tokony atao fa raha tsy izany dia efa dokotera ihany tsika. Fa rehefa tonga eo tsika marary ny anjarantsika, ny dokotera mahita ny tokony atao aminao arakaraka ny zava-misy eo amin'ny fiainanao. Io adinao io atao fotsiny izay ahatongavanao eo amin'ny Jesosy fa tsy anjaranao miteny hoe zao atao Jesosy zao atao Jesosy raha tsy zao io Jesosy tsy milama, raha tsy zao io tsy ohatr'izao raha tsy vanginao ty olo ty, fa fantany ny tokony ataony amin'ny fiainanao. Dia tsika no anty dia hitentsika hoe tena manatony atao anatin'ny Jesosy sika amin'ny Alleluia. Io koa amin'ny tenin'Andriamanitra aoriana amin'izany. Alleluia. Mana Alleluia. Ramila fitsarana, ramila fiunurana, Mana Alleluia. Oksaini tebi tebina, okdai churi tauta, Mana tunang Jesosy ianao. Alleluia. ramila fitsarana, ramila fiunurana, manatune. Eo ary tiaritra sasana dia midiova raha te handray ianao. Alleluia.
madio ianao ataontsika idio amin'ny rahan'i jesosy amin'izao fotoana zao raiso jesosy zao tena vonina ivava ianao dia manatony halleluia manatony ianao e halleluia Satra mandira kama satra manatunya no sasaunita halleluia raiso jesosy a izy anadio anao ohatrany hoe mahafinaritra satria asiana hira maromaro nefa mampalahelo rehefa hira le mandeha dia somary tapatapaka ny fandrenesanareo dia ialana tsiny fa nefany a ho asitsika hira ihany dia mba mihaino somary tapatapaka atsika fa tsy maninona satria tsara loatra ny miaino anaty hira halleluia sason tanao le hira raha te handray ny hoe misasa midiova dia zavatra matetika tenen'Andriamanitra ao amintsika ary zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fidiovana zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fahadiovana ary zava-dehibe amin'Andriamanitra no manadio halleluia fa raha maloto isika ka mijanona maloto isika dia tsy afaka hanana fifandraisana amin'Andriamanitra halleluia midiova inona ny diovatsika rano ve savony ve ny pilomano ngamba ny tonga dia tonga ny an-danitra satria anaty rano foana ny ataony amin'ny savony ve ampiasa ny savony tena tonga dia tonga ny an-danitra satria feno savony ao an-tranony zao ry havana malala
Misy amin'ny apokalypsy toko fafito any a, misy ten'Andriamanitra manao hoe apokalypsy toko fafito andininy fahatelo ambin'ny folo. Vakiako amin'ny anaran'i Jesosy, tsy mbola io ny toritentsika. Ary ny anankiray tamin'ilay olona namalika anao tamiko hoe iza moa ireo akanjo fotsy lava ireo ary hafa izy. Hoy za tompo ny mala. Dia izy tamiko, ireo no avy amin'ilay fahoriana lehibe, ary akanjony nosasany sy nofotsiny tamin'ny rany zanak'ondry. Halleloia. Zao ravana malala, ny olona anaty fahoriana ao amin'ny Baiboly. Rehefa anaty fahoriana ny olona dia misotra lavenona, dia tsy misasa, dia tena tsy manala volom-bava, tsy mikarakara tena. Rehefa anaty fahoriana ny olona dia misy fotoana mandritra ny 7 andro izy tsy manao ninninona. Misy mihoatra noho izany dia mipetraka eo ambony lavenona izy dia larahany lavenona ohatr'izao ny tenany dia maloto ohatran'ireny mivarotra charbon ireny. Rehefa misy fahoriana, rehefa anaty fahoriana, rehefa misaona ny olona. Izao ravana malala, misy olona mandalo fahoriana, saingy tsy misotra lavenona izy, dia tsy mijanona tsy manao ninninona izy. Ny olona anaty fahoriana maty vady na ohatr'izany taloha dia mipetraka eo izy. Dia ao anaty trano izy tsy manao, misy tsy misakafo aza, misy tsy misakafo, tsy mandro, tsy manao ninninona, fa satria maninona? Satria ao anaty fahoriana. Ny zavatra mahavariana eto any an-danitra any dia misy groupona olona maromaro izay matoa moa iza moa ireo dia olona maromaro izy izay matoa hoe ireo, fa raha hoe iza moa io dia olona ray. Misy olona maromaro zany ao an-danitra ao. Ary na izana ianao dia afaka ho tonga tahaka an'ireo, ho afaka ho hita ao amin'izany toerana izany rahatr'izay. Fa ny zavatra mahafinaritra tamin'ireto olona reto dia izao, tao anaty fahoriana lehibe reto olona reto. Tena lehibe noho ny fahoriana izay niainana teo amin'ilay olona nisotra lavenona, satria fahoriana lehibe no niainan'ireto olona reto. Fa mahavariana, teny anatin'ny fahoriana teny izy ry havana malala, dia nisy zavatra iray tsy nadinonina nanao azy. Ny zavatra tsy mba nadinony ry havana malala dia izao: ny nanasany akanjony. Nanasany akanjony. Ny fahoriana misy fa izy manasany akanjony. Ny fahoriana tonga fa izy manasany akanjony. Ohatriny hoe mahavariana ny fiainan'ireto olona reto. Eo anaty fahoriana lehibe izany nge ry havana, mety hazakazaka, rotoroto, fijaliana, tsy fantatra avy. Fahoriana lehibe izany tsy voafetra izany, tsy voafaritra izany, fahoriana. Fahoriana ianao na tsy manan-tsakafo, fahoriana ianao raha tsy manam-bola, fahoriana ianao raha mandao olon-tiana, fahoriana ianao raha voahilikilika, fahoriana ianao raha voahenjika, fahoriana ianao raha ohatra hoe voafefy anaty fonja figadrana, voafefy, fahoriana, 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 voakapoka, voagadra, atao inona reny, fahoriana. Tsy voafaritra, tsy fantatra avy inona ny fahoriana, fa ny zavatra azo antoka dia izao: ireo olona ireo samy nanana ny fahoriana, ary ireo olona ireo niatrika zavatra mafy daholo. Fahoriana lehibe daholo nen'ireo olona ireo. Ireny no avy tamin'ilay fahoriana lehibe hozy izy ny tenin'Andriamanitra. Araka ny teko taminay eto amin'ny Baiboly rehefa misy fahoriana ny olona dia omena lalina mihitsy izy tsy hanao ninninona, tsy manao raharaha, tsy mahandro sakafo, tsy mikarakara vatana, na ny volom-bavany aza tsy esoriny. Ny ataony dia mitarainao dia misotra lavenona: very ahy, aiza tsony alehako kivy ahy. Zany ny ataon'ny olona. Fa reto misy olona tsotra izany,
fa ninninona fahoriana ataony, ninninona zavatra midona amin'ny fiainany, de ny azy de zao ny zavatra fantany. Ho sasako madio ny akanjoko, ofotsiko madio ny akanjoko. Ary izy ireo tsy mba nadio ny akanjony tamin'ny rano, tsy tamin'ny savony. Possible raha olona tsy mahita rano sy savony any amin'ny fahoriana lehibe alehany any. Alléluia. Misy fotoana na voly fidanina savony ary tsy ananana rehefa anaty fahoriana, mbola fahoriana koa zany, fahoriana tsy fisina. Mety metsika amin'izany raha hoe savony ve de tsisy, fa misy zany ray havana, na voly fidanina savony tsy misy. Misy fotoana rehefa mandalo fizahan-toetra, mandalo an'le ampandalovin'Andriamanitra kely an'le zavatra mafimafiny, misy fotoana. Misy fotoana tamin'izany tany Madagasikara, misy an'le vola 500 reny, de atsipitsipy ao anatin'le boaty zay izy rehefa le isaky ny avy miantsena, satria tsy ampiasaina. Misy fotoana mikoka an'iny ianao tedavina iny. Frais, tôbila tsy apina intsony tsisy lasantsy. Frais amin'izany leny amin'le mitady an'le mandeha tongotra lavilavitra reo de atsasa-pray amin'izay. Savony zany afaka tsy hita zany. Ezana izy anaty fahoriana lehibe. Rehefa anaty fahoriana lehibe de tena anaty fahoriana. Tsy mahavita ninninona. Fa soa ihany fa na de anaty fahoriana aza. Eny am-piazakazahana eny, eny am-pitsoahana eny, misy zavatra anankiray azo mbola atao fanadiovana. De ny rahan'i Jesosy. Izay tsy vidiana, azonao amin'ny fotoana rehetra. Anadiovanao ny akanjom-panahinao. Alléluia. Iresaka momba an'itsika, iverina momba an'itsika rehefa fa ijery tantara anankiray tsika. Satria raha tonga eto tsika androany de aleontsika midio. Alléluia. Raha Andriamanitra de tavintsika de aleontsika midio. Alléluia. Diovina ny fo, diovina ny saina, diovina ny akanjom-panahy, diovina koa ny rehetrarehetra. Tsika kristianina koa de entanina mba olona madio. Tandreva ianao sy ianao kristianina ka ianao tsy madio, hitory teny amin'ny olona ianao metra tanana aman'olona, de lasa mira ny olona hoe misy fofona pahaparenao ve, fa alao ianao madio tsara. Luka 10:12 ange je ten'Andriamanitra sika. Luka 10:12 misy tantara hojerentsika androany. Matetika misy rôla voalaza de ny rôla ny ray voalaza matetika, ny ray somary adinodino. Ary io ray io fa adinodino foana hatramin'izay. Natao hatrany tao izy io ohatry ny eritreritra fa adinodino foana. Ny mpitantara, ny mpitoroteny, rehefa mitoroteny matetika de zao foana ilay zanak'adala. Misy fotoana toy an'ity teny ity hoe manonona amin'ilay zanaka endry. Ka androany tsika iverina ijery indray hoe ilaiza ilay zanaka endry. Manona ilay zanaka endry. Alléluia. Tsika iresaka anazy amin'ity androany ity. Zao ilay ten'Andriamanitra ny amin'ny Luka 10:12. De vakiko aminao vetivety ny any amin'ny andininy fa 1:30 izay teny tiako ampaherezana antsika amin'ity androany ity manao hoe aminaran'i Jesosy ary ny taminy anaka ianao eto amiko mandrakariva ary anao avokoa izay rehetra ananako. Halleluja. Anaka ianao eto amiko mandrakariva ary izay rehetra ananako de anao avokoa. Io teny io ny kalme fahatezerana. Io teny io ry havana malala de nampitony fahatezerana, nampitony zavatra nitrora tanatin'ny fony ty zazalahy anankiray ity. Teny anankiray. Ary tiako androany mba hampitony any anatintsika izany teny zany. Mba tiako marianao anatin'ny baibolinao io teny io. Fa io tonga de mikalme zavatra be dia be anatin'ny sainao, anatin'ny fonao. Indrindra amin'ny fanompotsika an'Andriamanitra. Ary hoy ray ny taminy, anaka ianao eto amiko mandrakariva, halleluja, ary anao avokoa izay rehetra ananako. Io lehilahy io tsy de hita tao anaty tantara io. Io lehilahy io ry havana malala, olona le tsy de mahita teny, tsy de miteny, tsy de ohatrany hoe tsy de tena voaresaka matetika izy, ohatrany adinodino izy ao an-tokantrano. Satria misy anankiray zay ao an-tokantrano ao mihetsiketsika be mihitsy, mihetsiketsika be foana, de any aminazy foana mason'le raindry. Ohatrany ka amintsika ao-tokantrano ao misy fotoana tsika mananjanaka de ny sasany mipetrapetraka any anaty chambre any. Antanino izy ianona vao hita izy.
any tsy de misy échange aminao tsy de ohatrany tsy de miresaka aminao matetika anatin'reny fa misy anankiray farafakely ny ao an-tranao voateny foana ny anana ianona inona ty aiza izy teo inona atao oay zao misy zavatra misy an'izany ao tokantrano zanakitsika misy an'izany misy tonga de zao fotsiny any amin'ny chambre any izy mavita zavatra vana izy voavoaka amin'ny teny ty misy mety papa ty maman any izy any tsisy ninona resahana tsy de miresaka matetika raha ndraindray misy vahiny ao an-trano ohatra zao nareo zao misy fotoanareo mahita nay de misy fotoana misy zanakay le roalahy kely reny ny tena matetika mipotrapotra miaraka aminay mivady eo misy fotoana zay manao zoom amin'ny alina rehefa sabata de manao zoom de eny de tsy maintsy hitan'ireo ankizy reo fa mifahatany daholo taty aeny tantany Jonathan tantany tojo hita ty tody fatany daholo na rehetrarehetra reo fantatra izy roalahy mifankahita sary eo de fa le roa zao tsy fantatrareo tsy de mbola mifankahita aminareo matetika reny roa reny nareo ny tsy mahita azy indray misy vahiny tonga tsy fantany koa reo misy zaza ny ambony any ohatra fa reny anakoa reny vo eny am-bavahady vo eo am-bavahady fotsiny na mpiasa amin'ny poste tsisy ety tanànanay tsisy tsy mahafantatra an'ireo roalahy kelinay reo vo mivono varavara bonjour taty de fantatry ny olona fantatry na misy olona mandalo am-bavahady de io foana izy roalahy ka zao re fa namalala io zaza io fa zatra tsy hitan'ny olona de nieritreritra fa tsisy mahita fa za ty teny aminao androany ny akitrotro io zazalahy io tonga ny fotoana tena saika nitrotra izy olombelona izy de zao ny zavatra ny teneniny zao zany zavatra nitrango teo aloha ny tantaran'le zanaka adaly tsy averiko aminao tsony fa hainao haitsika tsenjery zany tantara zanaka adaly dada meo anany anjara fananako dada jangery dada efa lehibe ary za mihitsy tsy io ihany izy no miteny fa matetika io miteny io le tena atoa de parler ozy tsika taloha tamin'ny fiain'ny bokitsika misy tamin'ny génération anay nianatra an'izany fa atoa de parler isy foana dada de manary dada le ohatra zao de dada ohatra zao de le anankiray voaka ny trano ny maraina volazan'ny ten'Andriamanitra any andiny faharoapolo amin'ny olika andiny fadimy amby roapolo io olika fadimy amby folo io ary tany an-tsaha ny zanany lamatoa fa tany an-tsaha io zany mivoaka io maraina any an-tsaha modiny arivo ao an-trano le zazalahy ray mijanona ao an-trano misy fotoana ela be resany amin'le rainy ty lehilahy ty nieritreritra mihitsy hoe niangaran'ny zanany niangaran'ny rainy za ohatra ny adinidininy dada ohatra zany tsy de resahany dada indrindrindrindra nisy zavatra nitranga atao tokantrano netiny zanany nandeha netiny zanany nandeha ry avana malala ny anjara fananana tokony ho azy zao ny teny io lehilahy anankiray io le nijanona atao an-trano nalahelo ihany izy hoe andray kosa zay any anaovan'le razandry le dadanay to nalainy le ohatra zao sy ny sisa fa zao hitany daholo ny zavatra nitranga tao tokantrano tao hitany daholo ny zavatra nitranga hitany io lehilahy io nanomboka nagataka ny anjara fananany efa hitany ary efa reny ny feo fa zao nisy zavatra tsy novainy teo amin'ny fiainany io andiny fadimy amby roapolo fa tany an-tsaha ny zanany lahy ary no nonota izy maraina izy mankany an-tsaha ny ariva izy mody sahany izy aloha io sahany dadany izy roalahy fa le ray tsy nankany an-tsaha fa le ray ny angataka ny anjara fananana hitany io fantany zavatra mitranga ao tokantrano fa zao tsy nataony nampiova ny fietsiny zany fa ny azany zavatra fantany de zao zaho any an-tsaha hiasany sahany dada halleloia zahanao ny asany dada halleloia lasa izy mandeha le ray inge tsy andro indre mandeha mety inge efa mety nisy nandritra ny ray volana iresaka hoe dada vaonao ale anjara fanana sasa de manao an'izany sy manina raha tonga ny aiza le anjara fananana anao fa mbola kotiana ary ny anjara fananana nareo lahy de ohatra mety mbola nisy fotoana iny ary enon'io lehilahy io enon'io zanaka endro io ny zavatra nitranga atao tokantrano hitany hatramin'ny nanangonan'ireo io zandriny io
satria le nijanona mantsy la matoa fa le ray faralahy le naditra zany faralahy le zanakadala hitany hatramin'ny fotoana nanangonana io ny arena hitany teo ambany masony hoay zany anjara fananany de hoentiny zany izy ao de mbola tsy nasiany olana ihany satria zay zany ny tiany io ny anjarany izy koa mafantatra fa ho afoko ny fotoana nomezana azy ny anjarany fa ny azy tsy niaka ny anjarany aloha ny zava-dehibe taminy zao ny teneniny soavy ny fotoana mba homeny dadanahy koa ny anjarako e de lasa izy maninona izy maraina izy mandeha miasa de ny ariva izy mody le zanakadala tany am'izay nalehany tany ny liva sy ny sisa izy nivoaka izy maraina ny asa no de izy ny ariva tsy niova ny fiainany nandritra ny fotoana ela le zanakadala mandany ny arenany any ananinaninany nanadinony rainy nanadinony ralahany ihany koa fa zao le ralahany le lamatoa tsy nifantoka tam'izany fa izy nifantoka tamin'ny asany rainy lasa izy mandeha maraina lasa izy mandeha ny ariva reny siosio ohatrany manomboka ratsiratsy ny fiainany ralahanao any fa izy nany ataony tsy nifantoka tam'izany izy lasa izy maraina no de izy ny ariva zao ny ao an-tsainy mba ho avy ny fotoanako mba ho avy ny anjarako halleloia ho avy ny anjarako halleloia hoe tenin'andriamanitra hoe nanomboka ny ratsiratsy nanomboka ny ratsiratsy zany lay fotoana ny fiainan'le rahalahy tany de zao ny zavatra ny teneniny anazy zany fa ny ho avy ny anjarako halleloia de niandry ny anjarany izy ary rariny izy raha miandry ny anjarany rariny izy raha miandry ny anjarany satria ananany zany droit zany fa ny zavatra nataony manao ihany izy aloha ny toy ihany aloha ny asan'andriamanitra zay nataony ny asany rainy satria andeha ataotsika andriamanitsika mihitsy io atsika le zanaka fa zao ny tena zavatra olana be ny tranga izy eo ampiandrasana ny andrasa ny anjara ny anomena azy le zanakalahy ny verina azo antoka efa ny fanao velomy reo olona reo efa ny fanao velomy izy mirahalahy za raha zoky lasa fa de eo anao fa de mba mihetsiketsehanareo fa de aza de varina am'ty mandeha miasa tsara ty fa mba laivo ny anjaranareo de mba mihetsiketsehanareo de hijanona nanompan'andriamanitra eo foana nareo mba mihetsiketse fa lehilahy lehibe fa zao zavatra ny teneniny miandry ny anjara koa halleloia ary raha n'izy raha miandry ny anjarany zanaka roa ray anankiray raha nahazo indray move tsy azo ny anankiray atatsika lodia aorina atytsika verina indray de teny aminao fa ny anjaranao ny anjaratsika raha mahazo ny hafa tsika ko tokony ahazo halleloia halleloia Yanio de Ulasa yani Ulasindai Yufauri nawi Patinuna mizai Famenara fosiny aloha Famenara aza mierikerika tseroa ianao aza mierikerika amin'ny olona zany ianao fa matokisan'andriamanitra ianao ny tompontsika angery avany tena marina nge io hoe raha ambany ianao tena azo ny ampakarina halleloia esory avokoa sy amin'ny fiainana koa tsika rehetra iarahira hoe ny tompo mbola miandry anao izy te hitanao raha manaiky ianao
Solony zay rehetra mombanao e sotra Jesosy halleloia za no ateteny aminao fa manana anjara ao Jesosy ianao halleloia ahoana ny hafa manana anjara kenao ny tianana raha manay koa ianao amen Jesosy any re marary any amin'ny fotsika any ny rafitra potsika mangiry firy mihitsy raha anatinao any ka ny olona sarobana ny ranomasonao nandray tsy tana famirotaka sarova nefa ry avako malala koa io masoandro io a raha takony io androany a sy anio a omaly sy anio aoko fantatao fa hiposaka oavy fa hiposaka vavao ny anjaranao preta maramamivalitina halleloia rasoa rerinaina ny tompo mbola miandry anao erika izy te hitany fiainanao halleloia rodina angela io tsy adiny Jesosy emelo avli iaina halleluia zay rehetra mombanao amen Jesosy halleluia raha manay koa ianao a Marizo Jessica Patsitsi Rodine Marie Tojo Mikaela zay rehetra hitako eto a mampionina za ihany zao halleluia amen halleluia ahoana ny anjaranao ny tsy ho tonga za nareo voakasika mainao niriny fa iny iriny a mahakasika be ny foko mihitsy ny iniriny sady tiako be iny iriny no iny rempirematsy any namanay be ziona famonjena de hitanao le lehilahy anankiray mitondra le tomobily iny efa nodimandry izy iny izy ny filohan'ny tarika ziona famonjena tompoky la famadiako na rizy mralahy izy moa mampionina ny tena fiantsika azy de tsaro foana rehefa mainao ny izy de mahita azy manao izy foana tsy matetika ziona famonjena manao ny ohatrany hoe manao an'le acteur zany manao an'le mpilalao an'le horonan-tsary tiany mihitsy io de Richard raha Richard de tompoky la Richard tadidiko mihitsy ny tany amin'ny hôpitaly izy namoaka azy tany amin'ny hôpitaly zany salama tsara izy nivoaka tamin'ny hôpitaly tsaroko mihitsy ny fifaliany nivoaka ny hôpitaly tamin'izay fa indrisy moa fa andro vitsivitsy andro maromaro kely tao aorianan'izay de narendra izy efa nodimandry izy tena nalahelo mafy mihitsy tamin'izay satria sady takany rahalahy mihitsy ny pakany an-trano zareo reo a tsara fantatsika fa ny ziona famonjena mpamorokitra ny ziona famonjena no nanao ny nanatotosan'ny albomany mampionina iny hitanareo rehetrarehetra iny de takany rahalahiko mihitsiny a izy zareo rehetrarehetra ao amin'ny ziona famonjena de tena isaky mahita anazy manao an'iny clip iny de malahelo kely anazy foana hoe
efa faly ery izy tamin'izany fotoana zany nivoaka ny hôpitaly dia nanao matsiatsiatsiaritra dia nanao veloma le olona rehetra tao amin'ny hôpitaly zay tamin'izay. Salama tsara mihitsy izy dia faly dia izy mampairy an'ilay olona. Mahirezonareo ay izy ny lasa andro vitsivitsy tao aorianan'izay nalahelo kely mihitsy fa za koa dia teny aminao fa na izany na tsy izany ny anjaranao raha manaiky ianao dia miandry anao ny anjaranao. Dia zao zavatra nitranga tany zany le rahalahy le faralahy itadafara nanao ny nataony tany. Rehefa nanao ny nataony tany izy dia reraka tany izy. Fantatsika ny farany fantatsika tsara ny zavatra nahazo azy sy ny farany. Ny sakafo nohaniny aza voankazo fihinany kisoa tsisy nameninina azy tany. Fa zao rehefa nalala izany rehetrarehetra zany tsy nampiova ny zavatra zay nataony ty ty dia ny fahazarana teo amin'ny fiainany. Dia ny mandeha maraina dia miverina ny hariva manao ny asany rainy amin'ny fo tsy amin'ny fanantenan-javatra. Ny andry ny anjarana izy fa izy tsy hoe satria za azo ny anjarako dia ataoko ny asa-dada fa zao satria dada tiako satria ty sahany dada dia ho ataoko ty. Dia lasa ry zareo. Ny farany moa tapaverina tao an-trano ty zanak'adala. Fizeza izy any an-tsaha. Ary jereo tsara ny zavatra nitranga teto. Rehefa niverina avy tany le zaza ity rahalahy ty any an-tsaha izy miasa. Amin'izy any an-tsaha izy zany ao an-trano efa misy zavatra mitranga. Misy fety be. Le fety tsy ratsy. Iza moa tsy ho tia fety. Fa ny nampalahelo le fety nalahelo ny fony satria zao. 520 tao zany dia nisy hoe nivonoana ny zanak'omby mifaha dia sisia dia nifaly izy. Fa tany an-tsahany zanany lahy ary no nonody izy teo akaikin-trano dia nandray zava-maneno sy dia. Misy kermesy be mihitsy tao an-tanàna. Dia niantso ny mpanompony izy, niantso ankizy lahy, mpanompy io. Dia niteny izy, inona ny anton'izany zavatra zany? 520 dia hoy ilay ankizy lahy taminy, tonga angeny rahalahinao dia mamono zanak'omby mifandra ianao satria efa taverina soma tsara teto aminy izy. Zao ny zavatra nitranga. Raha tokony ho faly le rahalahy, tonga izy dia tezitra. Tonga izy dia tezitra. Voalaza ny tenandrivandra dia tezitra izy ka tsy nety niditra. Tsy hoe nalahelo. Nalahelo zany mbola hafa. Mare zany mbola le milongolongo reny. Eny ariky tonga moa zany ny olona kotanao misy olona ohatr' zany. Alahelo izy fa izy tsy hoe tezitra fa misy alahelo any dia le manao hesigesité reny. Tonga ny hava dia nahazo ny akota moa zany nahazo ny akanga tsara soa dia nadio ny akota matsano. Eny moka tonga moa ny olonako. Zay moa ty ohatr' zany. Fa izy tsy nanao zany fa izy tena tezitra. Tezitra izy. Fanontaniana apetrako aminao, rariny ve izy raha faly? Rariny ve izy raha tezitra? Sa tokony ho faly ve izy? Dia amin'ny maso anankiray dia zao. Izy koa dia tezitra dia tsy mba manana fomba anina fa dia aleo zany le rahalahy ho very any. Dia aleo zany le anina fa tsy mba miarahana mifaly amin'izay mifaly. Nefa izy tena tezitra. Nefa ilay io tsy voalaza mihitsy olona ratsy toetra. Indrindray tsika rehefa misy fotoana tezitra dia hoy ny olona hoe zany ve mba mivavaka. Ianao ve tsy tezitra mihitsy? Ary te hanontany anao ny mpanompo samy fe tsy tezitra mihitsy. Teneniko anao fa ny devoly tezitra mandrakariva. Ary ny olona misy devoly dia tezitra mandrakariva na dia mody mitsika azy na hitanao azy dia misy fahatezerana lalina ny anatiny. Jesosy misy fifaliana mandrakariva ao anatiny. Koa fiadanany ary zarazarainy amintsika rehetrarehetra manam-piadanana manam-pifaliana. Misy fotoana Jesosy tezitra. Fa Jesosy ny teniko mitezera fahazamanota zavela tratran'ny masoandro miletika ny fahatezeranareo. Ianao afaka tezitra. Zany koa tsy miteny dana tezitra amin'ny zavatra tsisy dikany. Fa afaka tezitra ianao. Fa ianao tezitra io zavela sa masoandro miletika. Hitanao ity fandana ty anisan'ny zavatra manampy be anahy mihitsy. Misy fotoana voapetipetina ny foko. Misy fotoana ohatran'ny misy zavatra mahasorena anahako eny amin'ny tontolo androko eny. Fa zao ity fandana ty manampy anahy be dia be mihitsy
mialohany anaovako fandarana eto tsy tezitra tsony aho androalika aloha de mivavaka de manala ny fate jesosy andiovy ny foko aza tsy mety zany anao asanao zany nefa anaty fatezerana za hitanao io faly alleloia na inona zavatra nitranga androany faly be mihitsy tsy tratra amin'ny tsy tratra masoandro mbolety zany vita zao reto mbola eo izy rehefa aveo hoay zany fifalianao amin'ny gropy oay alleloia fa tezitra izy teto zao ravana aza miteny anao hoe mba mpivavaka ve de tezitra afaka tezitra ny mpivavaka ary matezitra le zavatra eto matezitra satria zao ny anjara fananan'le ray zany hoe misy fananana ray de zaraina roa de efa lasany ny anazy de ny anao tsy nalainao fa ny anao a mijanona eo de anao amin'io a toy ihany ny asan'ny rainao ihany ny ataonao isan'andro fa niverina le ray a mbola tao ndray le fananan'le ray mbola nangalana ray a ny faliana ho anazy mbola nomena peratra ina aby zavatra nomena azy nomena peratra izy a vola nge zany e misy vidiny nge zany e za miperatra vrana akanjo tsara indrindra akanjo tsara indrindra zany tsy na vidiny zany tapatapaka dao na fahinonareo roly nampavy akanjo tsara indrindra de aloha aingana ny akanjo tsara indrindra de ampakanjoy azy de asio peratra ny tanany peratra volamena mety misy diamant tsy fantatro asio peratra ny tanany tsy kapa ny tongony zany kapa zany tsy kapa scoobido zany raha amitsika zao zany tena kiraro le tena farak'izay tena farak'izay tena enjana mihitsy iny fa tsy hoe kapa scoobido io na hoe kapa fotolozy tainao fotolozy misy ale fotolozy reny salim-bavy mivarotra azy matetika analakely ahoaka fotsiny ny sibika de eo fotolozy mitsangatsangana eo misy fotsy misy manga ka io tsy fotolozy izy anatadidy fotolozy ohatra ny kapa be zay izy fotolozy mampina matsiarotsara an'izay tantarana fotolozy zay de asiana kapa zany hoe vola daholo zany rehetrarehetra zany vola daholo zany hoe le fananan'le ray zany efa tokony vita treo ny anazy efa tokony vita treo ny anazy fizy ny verana ny lehilahy nefa le tsy nihetsika teo ny fananana mbola ao ihany ary izy manino mbola miasa izy ngary ava le ray avy misy ohatra zany ara de te-apairanao androany misy fotoana ohatra zany ianao variana manao asan'Andriamanitra ny olona mandalindalo kely eo de mahazo valibavaka mandeha manotanotana de mibebaka miverina va jesosy eo mifona ity de mahazo valibavaka zay Andriamanitra za te teny aminao misy fotoana ohatra mitady atao atsika sao de mampiana ny anjarako ary zany ka zay nge le problema teto e ary nytenen'le rahalahy ny alahelony zao nyteneniny tezitra izy de tsy nety niditra tsy mety rangany ataony tata hitako misy ohatra le miefonefony mitira anaka mitira manao fety tsiditra any aho atao mifetinareo sady efa manomboka manao anareo rehefa manao anareo iny mantsy a rehefa manao manareo iny de efa tsy anao tsony na indrina ela fa nareo de efa zavatra aby zay ny anareo atao mifetinareo fa tezitezitra izy zany avio izy izy e tezitra izy ka tsy netiniditra ary voaka ny regny ka nampandroso azy fa izy namaly ka nanao hoe indro zay ely zay nanompanao teto tsy mbola nandika ny didinao na de indray mandeha kory azy tandrina ny didin'Andriamanitra teo io lehilahy io teo foana mampalahelo zany sa tsy mampalahelo matezitra zany sa tsy matezitra ianao zany a betsaka ny zavatra mitandrina didin'Andriamanitra zany revanao tsy mitovy amin'ny mandeha miliba ry ananina ry zany tsy mitovy tsisy ifandraisana fa misy fifehezan-tena ao misy sakrifisy ao misy tena mifady zavatra be dehibe ianao
tezitra izy. Rehefa tezitra izy dia tantarainy alahelo. Dada, zangy isan'andro mandeha miasa e. Ohatry ny teteny izy tsy hitanao mihitsy ngery dada. Io ihany ny hitanao, io foana ny jerenao, fa za tsy hitanao a. Za mifoha amin'ny enina. De lasa mandeha manao ny asanao. De any ako amin'ny atoandro zarara misakafo fa dada, fa ataoko ny asanao. Tandrina didinao nge za e. Ianao tsy mahita ana any a. Ohatr' zany ny zavatra ataony. Ianao tsy mahita anangy any, za nge ka mitandrina didinao e. Za nge tsy miteny ohatran'io de tsy be resaka ohatran'io, za tsy miteny, za nge dada manao ny asanao e. Za nge mitandrina didinao e. Tantara eto daholo. Zay mahatonga raha mitenao io lehilahy io mieritreritra fa ny olona tsy mahita azy, dadany koa tsy mahita azy. Diso zany. Disako zany. Mason'le dadany mahita azy foana. Ianao aza malahelo ianao, halleloia. Ianao aza malahelo, tandremo foana ny didin'Andriamanitra hatrany amin'ny takotakony. Tsy voatery manao publication isaky mihetsika, iny zany fa za de tsy mihinana zava-padina. Io zany fa za zany de ohatr' zao. Ataovy fotsiny. Ataovy ny maraina. Ataovy ny atoandro. Ataovy ny hariva. De mody ao hatramin'ny ray ny hariva. Rapitso indray, ataovy rapitso maraina. Ataovy rapitso atoandro. De mody ao hatramin'ny ray. Ny olona tsy mahita an'izany. Fa Andriamanitra mahita an'izany. Aza malahelo, aza tezitra. Raha mahita olona ianao mivezivezy de ianao mieritreritra fa iny foana ny hitan'Andriamanitra. Tsory fahavolom-belona ny olona. Ianao ohatry ny ao ihany. Ndraintsika mieritreritra hoe tohatry ny olona iny foana ary mijerin'Andriamanitra, tohatry ny miresaka an'iny foana ary Andriamanitra, to miverin-dalana de atsoina de tonga de mandany de atao. Ary havana malala. Tsy leray ny ampatsahivinao an'izany. Hoe za nge dada. Zay ely zay nanompo anao. Tsy mbola nandika didinao nandre mandeha kory azy. Fatany zany. Fatany zany. Aza malahelo amin'izany ianao. Aza mampatsiahy azy an'izany. Fa fatany zany. Indro hitako ianao na mipetraka. Na mandeha. Na matory. Na mifo. Hitan'Andriamanitra. Hitany etaetanao. Hitany io asa ataonao io. Hitany ianao. Dada ao an-trano. Mijery. Le zaza mety mieritreritra eny angamarina be de mbola matory dada aza tsia. Indro tsy matory na rendremana ny Andriamanitra ny Israely no tenin'Andriamanitra. Tsy matory dada fa mahita ny fivoahanao sy ny fidiranao. Ary indro any an-tsaha ianao fa any ny mason'Andriamanitra mahita anao. Halleloia. Mahita anao mitandrina ny didiny isan'andro. Tsy hoe tsy miteny izy, tsy hoe tsisy hetsika ataony eo amin'ny fiainanao, ohatrany tsy mizara fananana aminao izy. De mieritreritra ianao fahadininy. Mampairy anareo ahako. Tsy manadino io raha io hoe. Tsy manadino io ry havana. Ary izy tsy tezitra amin'izany raha tezitra ny sanany. Hitako eto mihitsy io lehilahy iny tonga. La matoa. Ho lefa matotra ihany zany a. Fa misy fotoana izy mba nidongo koa izy. Za tsitsitra ry dada. Io very dada. Za very dada ohatra. De meo. Za nge dada manao an'izao de ihany. Aisany le dada. Kalma fotsiny aloha. Monsieur kely ange. Monsieur glacé anankiray izy. Lehilahy. Tiako. Zao lehilahy navoaka ny aleo. Nefa za ozy izy. Mbola tsy nomeno na de zanak'osy. Na de zanak'osy ifariko amin'ny sakaizako azy. Fa voatonga io zanako io. Tena andany fanananao nge lanino io tamin'ny vehivavy jangy. Fanananao. Ny anany fanananao mbola io. Tsy nikitiako. Niandry anao a dada. Fa io lanino tany a vehivavy jangy. De mbola io ndremy ny aminonao. Zanako mbo fa. Nalahelo izy. Za tena micomprendre ny ty lehilahy ty ry havana. Tena micomprendre ny tena hoe tena micomprendre azy ahy. Azao. Marina ny anazy. Ary iaho mipetraka, ary alahelo mipetraka tsara toerana ny anazy. Hoe izy teto kosa, aiza na zanako kosa aza tsisy. Ry zany efa inona? Peratra, akanjo tsara indrindra,
kapa ny vola rehetra efa nylaniny mbola namonona omby nangalana mpandia nangalana mpitsoka mozika ny gouvernemanta sy ny sisa sy ny sisa tena aleloisa zao ny teny le raha iny anaka ianao eto amin'ny kondrakariva ary zao ianao ngeny tsy nalaly ianao ngeny afafy fa reo zavatra rehetrarehetra anara anao avokoa angereo alleloia ianao no miafahafa te hamoy zana kosa ianao azonao atao ange zany alleloia anao angereo zanakosinao io tao zavatra vonoko amin'ny reo zanaka io le zandrinao toga io anao nge io reo zavatra rehetrarehetra io anao ry havana malala io nampitony ohatra nitako eto le lehilahy izy tezitra be za tereko voaterena anao daholo ireo na mahafahanina kely te sotroina am'izay le jus tombatotra mbola nanina kely efa falifaly bitabitaka am'izay raha ty any zao ry havana malala njentle izy amikatsaka ny volafotsy sy ny volamena fa any amin'ny akaitoko faharoa any any akaitoko faharoa andiny fahavalo any zao ny tena andromanitra any volafotsy ary any volamena zao izy zahatra teneniko anao ty misy olona eto misy olona mahay manadino an'Andriamanitra mikatsaka volafotsy volamena ary volafotsy sy volamena ny tedavany an'Andriamanitra azo ny volafotsy sy ny volamena de veloman'Andriamanitra zao ry havana any amin'ny apokalipsy toko faraiky amby roapolo any akeo tsikitsiky zany apokalipsy toko faraiky amby roapolo halleloia apokalipsy toko faraiky amby roapolo hitanao hoe volamena sy volafotsy azaka zahany olona io ho an'ny olona manana an'Andriamanitra ho an'ny olona mitoetra ao amin'Andriamanitra foana ny olona mangalatra maka volafotsy sy volamena de lasa mandeha fa ho an'ny olona mitoetra ao amin'Andriamanitra volamena zany ataony ahoana apokalipsy toko faraiky amby roapolo andiny faraiky amby roapolo ary vavahady roa ambin'ny folo de perila roa ambin'ny folo perila ray avy isam-bavahady ary lalambe teo an-tanàna de tena volamena toy ny fitaratra mangano any volamena lalana fotsiny ianao raha mitoetra amin'Andriamanitra raha tena raisinao hoe Andriamanitra ô ianao tena fiainako za tena eto aminao isan'andro Andriamanitra de zao halleloia zavatra hitsahanao zany volamena zany lalana fotsiny zany ianao lalana fotsiny zany hitsakitsahany tongotra ao zany halleloia sy ao le tena Andriamanitra teo ianao eto amiko mandrakariva anao avokoa zay ananako zay ananan'Andriamanitra zany de anao misoratra aminao zany fiadanam-po zany tsy mba ianao mihitsy zany vidy calmant eny amin'ny pharmacie zany hoe vidy calmant ka vao tsy mihinana an'iny de tsisy fiadanana misy olo loatra zany mihinana pilule firy vao matory amin'ny alina za tsy mila omenao an'izany vita ny asako vita ny Andriamanitra ohatra ny hitako eto mihitsy zahay atory ambony fandrinako rehefa amboariko tsara le ondako zay matory alina zao raha nahenonareo tsy haiko tany aminareo taty aminay alina nisy rivo-doza somary nitsirika kely teo mbaravarakely eto aminay feno hazo nao zao io hazo io zay nao zao fotsiny teneniko Jesosy arovanao reo tômôbily eo ambany hazo reo tômôbily nay mivady mipetraka eo ambany hazo Jesosy arovanao reo zay fotsiny de bonne nuit rato halleloia lasa natory tsara enako le rivotra mifofofoka nge misy varavarakely ohatrany tsy nidy tsara tamin'ny alina dino fa nataony rivotra ny mitsangana mihitsy no rivotra zany alina zany tsy fantatra hoe firy reo rivo-doza fa zao halleloia fiadanana le mampatory any ivelany rivo-doza za mba neratra ny tsy to halleloia fiadanana any Jesosy reny omeny anao reny sy anazy de anananao halleloia zao revana malala misy fotoana ianao variana miasa ny olona mifaly
misy fotoana ny olona varina ianao varina miasa tanana didin'Andriamanitra ny olona mifaly mitady zavatra mafaly manao zay mahafaly ny olona de ianao ndraindray mieritreritra de fa za miteny anao ianao raha miaraka am'ty fandarana ty ianao za marero eto ianao androany za de tsy namonjy an'le veillé riavana misy fotoana Jesosy avy mifady anina rehefa avy mifady anina Jesosy de zao any amin'ny Matthieu 4:7 zany rehefa mifady anina Jesosy any amin'ny fivadikan'i Jesosy Matthieu 4:7 de zao nalainy devoly fanahy nalainy devoly fanahy nalainy devoly fanahy de Jesosy tsy afaka nisy fakapana be dehibe teo tena nitandry tena be mihitsy satria nampilendalendai ny devoly mofoka nampilendalendai ny fiarovan'Andriamanitra ka nampilendalendai ny ino dizy ty izao tontolo zao voninahitra serena sy ny sisa fa nitazo tena Jesosy zao ny zavatra mitranga rehefa raha mahatandry teny tsika tsy voasariky ny olona mandeha de miverina mandeha de miverina mandray ny anjara fanana de miliba de manana misy olona voasariky reny toy hoe za ohatra mitandrina didin'Andriamanitra eto foana fa lao mba handeha ho taraiky eto any amin'ny farany fotoana mandeha ho antitra eto any lasa mandeha zao tadidio fa ny devoly rehefa matapitra ny ataony andininy fa matitoko efatra andininy fa 1:12 de zao ny zavatra nitranga de nandao azy ny devoly ary indreo ny anjely tonga ka manompo azy rehefa hitanao zavatra nampilendalendai ny devoly an Jesosy teo nanana tsara lavitra noho iny Andriamanitra de nomeny tamin'ny alalan'ny anjely raha zanak'Andriamanitra ianao ovay mofo ivato io tsy mofo fotsiny nentin'ny anjely teo fa ef sur plat miaraka amin'ny mofo ronono tsy fantatro avy zavatra mahafinaritra ny karakara nanompo an Jesosy teo ianao aza taitra raha mandeha maka eny amin'ny fijagajagana isan-karazany eny ny olona mitondra ny arenan'Andriamanitra de ozy ianao hoe za maty antoka tsy maty antoka ianao ataovy ny asan'Andriamanitra mitoera manompo an'Andriamanitra fa tsy maty antoka ianao fa zay an'Andriamanitra de anao ary ianao no voakarakara tsara lavitra indrindra ary ny tsara indrindra ho manina ho anao za tao amin'iny fa ino dizy ty tao anatin'iny mariazy tao akana iny be dehibe ny olona manao zao zavatra ohatr' zao anaty fisakafoanana any misakafo de fa hita fanomboka lanilaniny zavatra de lasa izy mandeha tsy de mijanona hoe mifanotrona amin'olona fa zay ny mora nandeha melota amin'iny tsy nahazo an'le divay tsara indrindra avy tamin'i Jesosy ravana malala za teteny aminao mijanona ianao marety ianao ataovy ny asan'Andriamanitra ndana makany an-tsaha verenany arivo makany an-tsaha verenany arivo tsy maninony zany alao ny olona iliba fa tsy voainy ny olona ny liba ary tsy voainao ny olona voalohany nandeha tany an-tsaha ka nahita tombontsoa iana mamany Samoela ny olona ny liba izy nakany amin'ny tempoly ny olona reraka ny liba izy efa nahazo zazakely azony taiza izy azony tany amin'ny tempoly izy tsy ninona sy ny sotra aloha fa ny azy zay nahazo soa aloha ny jerena za te teny aminao androany ny tenin'Andriamanitra ke ravana manome lalana atsika isa moa no milazanao fa io lehilahy io tsy hinana zanakosy mba nangatahany ozy Andriamanitra ozy lehilahy tsy zanakosy no omeko anao ka io rehetrarehetra io omeko anao aza mamono zanakosy dana zanakombo mifamy izy dana zay nafira dana tsovy namanao dana tsovy sakaizanao ianao nge tsy nalala fa anao nge reo za te teny aminao androany rehefa afaka aminao ny fakapanahy rehefa vitanao ny tazo tena amin'ny fakapanahy za miteny anao fa isakafotsika ndao tsika netsika tsy zanakosy no vonotsika ary za manome fotoana anao amin'ny sabata ho avy zao manome fotoana anao za misotro anao tonga eto androany misy zavatra malaza be ataon'ny olona androany fa ianao teto za koa hitanao eto fiza no nilaza fa tsy falitsika tsy ny faly be tsika faly be tsika eto fa tsika tsy nakalaza n'le akalazain'ny olona androany satria hoe io efa mikoincide amin'ny zavatra any na tsika tsy miditra amin'izany tsika tsy resaka momba n'intsony fa manome fotoananao zay mivady amin'ny sabata ho avy zao zao mba hitantsika zany ohatra hoe zany hoe namonona zanakombo mifany olona de nalelontsika tsika na zanakosy azo fa za te teny aminao ny titre ny fotoam-bavakintsika amin'ny sabata zanakombo mifamy mihitsy halleloia tena hifalitsika raha atsotsika ny sakaizantsika rehetrarehetra fa aika itsika reto
manana ny lalana ananantsika ny droit ry havana malala hifaly ananantsika ry havana malala ny droit hifaly mihoatra lavitra no io lehilahy ny verina avy tany amin'ny fitsangatsangana io ianao teto foana anao ny zavatra rehetra atsika ny zavatra rehetra atsika ny fifaliana atsika ny fiadanana ary za teteny aminao io lehilahy io ngerevany tsy hitovy mihitsy raha hifaly amin'izay ty lehilahy zanaka endry ty tsy hitovy ny fifaliana nanan'ireo azafady le zanaka tany efa avy tany izy ko fa azo ny valim-potiany io zanako fifalio fa ny fifaliana ato amin'le olona nandeha tany an-tsafoana hafa mihitsy ame fotoanao zay amin'ny sabata ho avy zao fa hitotoreboky tsika eto mba ho hitanareo zany takinao tsika rehefa mamono zanak omby matavy omby vatotrombalahy mifa ho vonotsika eto zany amin'io aika iananatsika ny droit zay ana rehetra o zy Andriamanitra de anareo zay ana de anao tongavy anao to amin'ny sabata halleloia tongavy anao to amin'ny sabata fa za te amin'ny fotoananao fa mbo hitanao zany hoe rehefa tsy mieritreritra tsy mahalala mifaly reo olona tsy mahafantatra amin'ny fotoana tokony hifaliana hifaly zay amin'ny sabatako mihoatra lavitra no zay hoe tsy torotoro fo ve ozy nareo ry havana malala manasanao fotsiny amin'ny sabata misy amin'ny salama faraiky amby sivy manamparanantsika azy io tiako etsika mody androany fatoky ny olona marina an'Andriamanitra na de manakaiky azy zany manjony sasany andiny voalohany ny mitoetra amin'ny fieren'ny avo indrindra de monina ambany aliko ny tsy to tondra vilisy sotrotsika ranabavy amin'io halleloia totorepoka etsika mbavaka mihitsy mampionona amin'io fa tena fiderana be mampionona amin'io tena fiderana manakadanitra amin'io aika atsika manana droit mono zanakombo mifa halleloia toporofotsika amin'ny olona fa fifaliana mandrakizay ao am' Jesosy salama faraiky amby sivifolo ny mitoetra amin'ny firen'ny avo indrindra de monina ambany aliko ny tsy to izay laza zay hoe fialovako sy vatiny fiarovana ho ahy izy ary Andriamanitro izay itokiko ny fatokinan'le ray am'ireo zazanako hoe tsy mitovy ity zazalahy ty ny janona nanao ny asan'Andriamanitra izy nanao ny asan'ny rainy izy tsy manana iah mihitsy izy tsy manana iah mihitsy izy hoe tsy mpandova na very fananana sy ny sisa fa zao fantany fa mivoaka izy maraina ary hitadidiova io lehilahy io tsy miasa ohatry ny omby io sanatria mitandrina ny asan'ny rainy izy ny rainy mpanan-karena manana ankizy lahy be dehibe zany hoe mpanampy be dehibe zareo fa misuperviseny ataony eny tsy mijaly io kory ka hoe mandeha miasa so de verinao fa mijaly ny olona mitandrina didin'Andriamanitra reva ho zany mivavaka foana isan'andro de hoeritretina hoe mijaly ve nareo tsy mivavaka no mijaly nareo mivavaka amin'ny fotoana anankiray ny mety hampalahelo fa ny mitoetra amin'ny firen'ny avy indrindra de isan'andro de monina ambany iratry ny tsy to ariky ny tsy to za lazany Jehovah hoe fialovako sy batery fialovana ho ahy izy ary Andriamanitra izay itokiko ny olona afaka hiteny an'izany de olona tsy niala teo za mbola miteny anao foana tsy ao anatin'ny zavatra asian'Andriamanitra atao zany krismasy zany veriko foana zany ny anniversaire koa zao 30 octobre de miarahaba anareo rehefa 30 octobre fa raha tsy tiako akalazainareo sy arabainareo de tsy asiko kory any amin'ny Facebook hoe am'izao ny anniversaireko de tsy miteny momba an'iny de tsy lazaiko anareo iny de tahaka mitenareo azakalazaina iny aza ay zany ny arabanareo anahy anniversaireko raha tsy fantatrareo kory diso filazan'ny mpanompon'Andriamanitra sasany hoe tsisy daty mazava ny pasika sy ny pentecoste tena mazava mianara tenin'Andriamanitra de manisan'andro amin'ny fanisan'andro ara-baiboly de ho hitanao fa précis mihitsy hoe am'ty taony am'izao ny pasika tena précis hatramin'ny andro de am'izao ny pentecoste miovaova isa-taona mantsy ny andro ny pasika sy ny pentecoste tsy de mahita tenin'Andriamanitra zany raha misy mpanompon'Andriamanitra teny hoe tsisy daty marina mihitsy ny daty ny pasika sy ny pentecoste ka tena marina ary précis tanteraka mihitsy fa ny datin'ny krismasy tsy nisy fa nampiforoporon'ny olona fotsiny andao atao am'izao de ataon'ny mpanompo sampy hoe mody avadio kely an'le ampiarao am'le atsika de sy miaraka eo ampidirana am-piangonana am'izay io fa ampidirana am-piangonana io sampy io de fa zay
mialatsiny zay le izy fa menara ihany tenin'Andriamanitra raha lazainareo hoe pasika sy ny pentecoste tsy précis mihitsy ary nasian'Andriamanitra ny tandremana mihitsy ireny fa matoa tsy fantatra mandraky ty nareo hoe firy ary ny daty à peu près fantatsika hoe fa tsy décembre fotsiny aloha de za teny aminareo fa zay nivoana tamin'ny tenin'Andriamanitra ary zay tsy manohatra ny faterahan'i Jesosy sanatria hoay Jesosy very avy nateraka ho toerana zany ny famonjenao antsika fa ny ankalazana le 25 décembre tsy resy lahatra isika tsy ara-baiboly zay fa zao tsika mijanona eto aizy tsika mijanona eo ambany aliko ny tsy to eo am'izay misy ny fanatrehan'Andriamanitra eo am'izay misy asen'Andriamanitra atao de zao ny zavatra teneko anareo misy toerana roa samihafa eo fa zao rehefa toerana roa samihafa de mila mifidy toerana samihafa isika fa za manome toky atsika rehetrarehetra tsy lozany ao ambadika anao tsy nanao krismasy zany jereo ve to fiainanay amin'ny herinandro sy ao sisa rehetra io raha misy loza iatranonay de nilaza zavatra diso to aminareo zay za kory sanatria tsy mirary loza ho an'izay tsy nitandrina fa za kosa miteny fa misy toerana roa eto ary afaka miteny fa nisy arivo lava zay eo anilanao ny am'diny fafito tsy eo akavananao de tsy hiatra aminao zany hijery maso fotsiny ao ka ho hitanao ny famalinany ratsy fanahy alleloia ary any amin'ny andininy fa 5 satria zany ndraiky hitany fitiavany de amonjy azy ananatra azy amin'ny avo satria mahalala ny anarako izy iantso izy de amaly azy hoe ho aminy raha ory izy amonjy sy amin'ny voninahitra azy hofokisako faelavelona izy ary aseoko azy ny famonjeko hofokisako faelavelona tsy zanakombo mifandray mihinana fa faelavelona hofikisan'Andriamanitra ny soany ianao ho ataon'Andriamanitra aminao ane zay rehetra azony atao ry havana malala halleloia tsy ho avelan'Andriamanitra zany ianao ka ho avelan'ny rery ataovy aloha ny asany zao nisy fotoana zay maranako azy sao de lasa ny fotoana antsika nisy fotoana zay tany teto andafy teto de nisy fionana olona mpanan-karena be zay olona malaza be fantatrareo daholy re mpiasan'ny tele hitanareo amin'ny tele reny invité tao daholy olona tena mpanan-karena be tao Frantsay tafavory tao tam'zany misy andreny mpanao atsikana malaza indrindra-tany misy acteur tena malaza reny hitanao reny plaza météo amin'ny TF1 sy ny BFM sy reny plaza vaovao reny tao daholy misy mpihira malaza de zay nisy malagasy anakefatra zay tam'zay nisy prestation natao tao anatin'izay fety zay de azo atao mihitsy moa tam'zany miara-maka sary am'ireny olona malaza be izy tsy misalasala mihitsy afaka atao za moa tsy naka sary tsy zava-dehibe amiko zany ary tiako tena zao rehefa anatin'le prestation zay de matitra tsara de reo manao ny fetiny ao fianao tsy manao fety fianao manao asa efa ela zay efa ela be zany zavatra taraiko anao zany taty Frantsa tao Paris tao tam'zany vita de rehefa vita ny zavatra rehetrarehetra de lasa tory am'izay ny invité rehetrarehetra zareo zavatra olona tena manaka tao tena tsisy ohatr'izany tsisy ohatr'izany mihitsy fa zao zavatra mahafinaritra rehefa lasa tao le am'izay ny olona de zay rehetrarehetra de niaraka tam'le le olona le nanao an'le invitation le tompona fanasana zany le nakanay rehetrarehetra mpiasa be de be tam'zany mpiasa tena misy karazany zavatra maro tena tao daholy ary professionnel tena fatadaza daholy na nizaniza tam'zany fa rehefa lasa taon'ny olona de ina zay zavatra nitranga teo izy andreo invité rehetrarehetra zao miara-maka sary manao pakely miara-mandihy manao an'izao misy zavatra tao tam'zany de rehefa lasa am'izay ny olona rehetrarehetra de tonga teo aminay am'izay izy de lasa inona ndray zavatra nitranga lasa s'intéressé taminay am'zay lasa niresaka taminay miresaka zany olo zany olona tsy tokony hiresaka aminao zany fa niresaka tadimoany ianao inonareo avy any Madagasikara reo mifankahitany miresadresaka de vory daholo am'zay ny olona rehetra avy nanao an'lay le fikarakarana an'le zavatra zay lafy ny maro be dehibe ary prestation anay tam'zay tena nahafinaritra koa tam'zay de zao ny zavatra nitranga eo am'zay izy miresaka aminay izy sisa sady mizara an'le inona le enveloppe ho an'ny olona tsirairay avy de miresaka ohatrany olona mifankalala ohatrany olona teo mbola lavitra fanalavitra fa mbola ny invité rehetrarehetra izy amin'ny namany efa eo namany rehetrarehetra eo daholo vita ndrehetra lasa ny olona petraka tao le am'izay zay
anjara indray ny mihinana anjarana indray ny misotro ary tsisa no hoaninay a fa misy zavatra natokana ho an'izy re ho an'ny olona rehetra zay nikarakara petraka ara-dalàna ianao a mihinana ara-dalàna ianao a misotro ara-dalàna ianao a miresaka aminao izy a ary indrindrindrindra iny ny valim-pitianao ny olona rehetra zay tonga teo nanome cadeau anazy fa izahay nomeny fisaorana de nomeny cadeau mamy ange zany ry abany za de tena aminao androany ataovy ny asan'Andriamanitra mitoiza foana ianao hoe za hanao ny asanao Andriamanitra za Andriamanitra ary tena ikarakarany asianao karakaraina ray eo aza malahelo ny amin'ny zavatra mety eritreretinao lasan'ny olona aza mieritreritra ny amin'ny mety eritreretinao fifaliana misy olona sady ohatrany ary zany foana tenako hoe misy fotoantsika ohatrany hoe ohatrany hoe hafahafa iny hoe misy olona tenenao hoe ianao mitandrina didin'Andriamanitra eto hatramin'izay de misy olona tady ohatrany hoe ohatry ny fetsifetsy fa tamin'izao fa tsy tokony hanota fa taperiny mihitsy aloha io fiainana rehetrarehetra io rehefa resy avana izy tonga eo aminao amin'izay izy tonga eo amin'Andriamanitra ao amin'izay izy de mibebaka de tahin'Andriamanitra de misy fotoantsika ary zay zany eto de ahoana nenay Andriamanitra ry havana zay rehetra an'Andriamanitra de anao ny anjaranao de zao tsy zanakombo mifahy indray mandeha fa zay rehetra an'Andriamanitra de anao ary Luka 10:10 maranako azy hoy ny tenin'Andriamanitra anaka ianao eto amiko mandrakariva mitoiza eo amin'Andriamanitra mandrakariva ianao na lasa daholo zao tontolo zao ianao mitoereo mandrakariva atao zay tian'Andriamanitra fa tsy zay tian'ny olona ary anao avokoa zay rehetra ananako maherezy anao ary avelao Andriamanitra ifalo amin'ny olona ray tonga zay mibebaka satria tsika ohatrany tokoa taloha fa ianao aza mangetaeta sy milendalenda amin'iny zavatra zanakombo mifahomenany olona zay avy miverin-daniny za de verin-danina kely de mba mahazo an'le zanakombo fa tsia raha zay ny ataonao de tsy anananao le rehetrarehetra zay an'Andriamanitra fa izy anazy de anao mitoera Matthieu sy Masina hoy ny tenin'Andriamanitra ny apokalipsy teo hoe apokalipsy le toko fafito mivakitsika teo iza moa irony manao akanjo fotsy madio irony miakanjo lava fotsy toy ny ary avy taiza reo le avy tany amin'ny fahoriana lehibe ninona zavatra nahazo dio foana amin'ny rahan'i Jesosy ny akanjonao ary amin'ny apokalipsy toko 12 izay aten'Andriamanitra tena mahafinaritra na foana andininy fa 12 apokalipsy toko 12 andininy fa 17 de tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady amin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy milaza ny filazanany Jesosy tazomy ny didin'Andriamanitra sy ny filazanany Jesosy zay asian'Andriamanitra atao na de tezitra aminao aza ny dragona de zao arovan'Andriamanitra ianao ary men'Andriamanitra anao ny fahavokisana hovokisany faelavelona ianao de ho tahiny hatramin'ny taranaka faramadimby de aza manany amin'ny volafotsy sy ny volamena fa lalana ho antsika ho itsakitsahantsika ary reny raha maharitra ny fanomporan'Andriamanitra isika mitoro-hevitra aminao zany androany te-pamaranana de zao azo ataonao hoe iny ny fiainana de mandeha kely de mahazo kely fetsifetsy kely makavalobavaka kely de lasa mandeha de miverina indray rehefa resy avany de fa ninao toizo ny fiainanao voky ianao maraina asan'Andriamanitra mody ianao nariva mody eo hatramin'ny dada miainga ianao maraina anao ny asan'ny dada ny ariva ianao miverina mody eo hatramin'ny ray atao fiainana ho anao Andriamanitra azo ataonao filan-javatra atao fiainana ho antsika de ataontsika tery de vavakantsika ao aorianan'izay fiainako ianao halleluia amen fiainantsika Andriamanitra halleluia milanao a Jesosy mila mifamatitra amin'Andriamanitra ny fiainantsika halleluia ianao tsy misy fetra tsy afaka iaina tsisy ianao
fiainako fiainako ianao adidina Hallelujah. Tô fiaina ho azy mas avoritra ianao misy Hallelujah. Hallelujah. Se rehetra mila an' Jesosy isan'andro ianao fiainanay Jesosy tsy amin'ny andro anankiray ny andro fiainanay manontolo ataponay ianao Alleluia.
rivotra iainako mihitsy ianao isan'andro isan'andro Jesosy faliko isan'andro alleluia rahantsika vavaka izany ravana malala alleloia antsika tena hiteny hoe Jesosy fiainako ianao raha ataonao fiainanao anao Jesosy alleloia dia za tena teteny aminao fa tompony ianao fa tsy pindrana ry havana malala ny fahasoavan'Andriamanitra anao ny fahasoavan'Andriamanitra alleloia anao ho anao tsy sombotsombony fa izy rehetra dia maherezy ianao antanan'Andriamanitra na hitahiry ianao tanan'Andriamanitra na hikarakara anao ameanao isan'andro isan'andro ry havana malala Andriamanitra ameanao isan'andro halleloia ny fahafahanao manao ny asany halleloia ny fahafahanao halleloia mandeha makany an-tsaha mizoto-po ahafahanao makany an-tsaha dia ataovy foana ny asany aza taitra amin'ny olona mandray ny anjara fananany izany ry havana fa ny anao tsy fananana entina mandeha fa fananana mitoetra ho anao izay hananan'Andriamanitra dia hanananao misaotra anao izay Jesosy amin'ity fotoanandroany misaotra Jesosy fa tena tahinao zahay ary misaotra Jesosy fa ny fanahy masonao mitahiry sy mitantana anay eto dia matoky izay Jesosy malala fa tsisy ho latsaka aminay indray izany teninao izany androany ary dia hampahery anay ianao dia karakara anay ianao dia ny tanam-pahasoavanao mahery karakara ny tsirairay avy hitoetra ho zaza mitoetra ao an-tranonao foana izay Andriamanitra tsy ho taitaitra ny tombonandro menao tsy ho laninay amin'ny zavatra hafa tsy ho laninay any amin'ny tany lavitra anao andry ny anjara fananana nomenao aloha hitoetra eo aminao any Andriamanitra aloha hitambatra aminao ihany ny anjara fanananay eo an-tranonao mahatsara anay misaotra Jesosy mififaliana eto mpanomponao reto ary ankehitriny misokatra ny sainay fa izay koa afaka mamono omby lamy fa ay izay mahazo manao fety Jesosy ay tsy izay mandeha ihany ny afaka amonona an'izany fa rehetrarehetra eo anay ary dia amono amin'izany zay entinay mivavaka sady ny fandaranay Jesosy ny fitombavaka ay amin'ny sabata ho avy izao fa fitombavaka amononay zanakombo mifaha zany eo anatrehanao ny falianay dia amoky tena hoe ho voky soa voky zavatsoa izay mpanomponao reto Jesosy fa navoky izay nanona anao ny asanao hitandrina ny didinao anao izay mahafaly anao misaotra Jesosy dia vosatany dia afatra am'ranao tsy afaka hitsaingo kana dia litera ray tamin'izany tenin'Andriamanitra izay nozaraina teto izany aza Jesosy za matoky Jesosy fa le tananao mahery dia ny tanam-pahasoavanao amboly izany teny izany any anatinay tsirairay avy dia hita manokana izay rehetra aritra teto ianao tamin'ity androany ity ho voninahitry ny anaranao Jesosy misaotra Jesosy malalo halleloia amen hivavaka ho an'ny firenena bavintsika Erika amin'izao fotoana izao tainy tompana bavy Erika tainy tompo pastera dia tainy tompotsika rehetra izay manaraka an'izao fandaharana izao dia rehefa hivavaka arsika
dia andriamanitra iray tsara indrindra misaotra anao indray izay fa totosa soamatsateto indray ny fotoam-bavaka rehetra Jesosy a. Misaotra fa nitantana anay ianao nandritry ny tontolo andro iny ka ahafahana indray mihaino ny teninao, ahafahana indray mandray ny hafatrao Jesosy a. Tena lehibe aminay tokoa izany hafatrao izany, lehibe aminay ny fifandraisanay aminao Jesosy ka tena makasitraka amin'ny fitondranao izay tsirairay avy reto. Androany indray ianao Jesosy dia nampianatra anay indray Jesosy ny tena hitoetra ao aminao mandrakariva, hitoetra amin'ny fanjakanao fa tsy variana amin'izao fiainan'izao tontolo izao. Eny Jesosy na dia tsy nahazo valim-potoana ety amin'izao tontolo izao izahay, na dia tsy misy volamena sy volafotsy ary azonay ety dia tsy ala aminao izay Jesosy fa hifikotra aminao anao ny asanao, azoto anao ny asa fanomponanao satria aika izay Jesosy tsy tiany azahoana ny valim-potoanay fa ao aminao satria izay efa zanakao dia ny ataonay Jesosy mba hitoeran'izany teninao izany atao-ponay ary tsy ho tafiala atao-ponay izany teninao izany. Dia mankasitraka Jesosy izany teny mamy izany fa tena mampahery anay indray ahafahanay miroso bebe kokoa amin'ny asanao, ahafahanay tsy kivina ho ketraka Jesosy amin'ny fanaovana ny asanao satria izay mahazo valim-potia tsara lavitra noho ireny olona mitady sy mikatsaka ny fiainan'izao tontolo izao ireny Jesosy na dia enjehana ary izay dia mbola faly ihany ao aminao dia misaotra Jesosy dia ankehitriny hitondra vavaka ao amin'ny firenenay izay Jesosy ao mbola feno an'izany fitadiavana volafotsy sy volamena izany. Rehefa mitady anao ny olona ao Madagasikara ao Jesosy dia mikatsaka amin'ny fitahiana hita maso fa tsy mba mieritreritra ny fanjakanao. Ampitoerao Jesosy izany teny izany, ataovy mahakasika ny olona maro izany teninao izany Jesosy mba hiovan'ny mpivavaka ny kristianina rehetra ao amin'ny firenena io mba hialana izy ireo amin'ny fahazaran-dratsy Jesosy, mba hialana izy ireo amin'ny filan'izao tontolo izao fa tena hitoetra mandrakariva ao aminao. Dia taio Jesosy io firenena io be ny ady ao amin'ny firenena io, be ny fahantrana, be ny olona tsy sahirana Jesosy indrindra na ny hoanina raha mila tsy ho hita Jesosy fa nefa raha ianao Jesosy no miasa ao amin'ny firenena io dia ianao ny anangana ny olona tsirairay avy, ny anangana ny ara-panahy tsirairay avy, ianao ny anome sakafo mahavelo tsirairay avy. Ao koa Jesosy ireo marary jerevy manokana tafio ny herinao izy ireny ary sitrano amin'ny rahanao fa miady mafy ny marary ao Madagasikara ao indrindra moa rehefa tsy manam-bola Jesosy dia tena mijaly jerevy manokana izy ireny Jesosy mbola mangataka sy mitondram-bavaka ihany koa Jesosy ho an'ny olona izay anaty ady sy olana amin'izao fotoana izao Jesosy dia ianao ny hamangy ny tokantranon'izy ireny tsirairay avy. Be ny fianakaviana misara-bazana ao amin'ny firenena io Jesosy, be ny mbola voafatotra Jesosy malalo vao ny fatorana rehetra mahazo an'izy ireny amin'ny rahanao. Dia amin'ny anaranao Jesosy malala no angatahako amin'izany vavaka izany, matoky atompo fa ianao hiasa amin'ny olona tsirairay, isam-batan'olona tsirairay izay mihaino izany teninao izany, ianao ny hiasa amin'ny firenena io Jesosy dia anao ny tera sy lava sy voninahitra mandrakizay. Misaotra Jesosy malalo. Amen. Alleluia. Misaotra betsaka ny anabavintsika erikatsika tao anatin'izany vavaka ao amin'ny firenena izany dia izay koa manome fotoananao indray rapitso raha mbola sy tonga amin'ny raolanitra Jesosy dia hoentsika rapitso amin'ny 7 ora alina tahaka ny mazatra dia mandeha moa ny akiradio www.andramokaizaho.com ahafahanao mihaino izao toriteny izao rapitso amin'ny folo maraina, misy toriteny isaky ny adiny 3 amin'ny ray amin'ny 4:70 maraina, amin'ny ray amin'ny 4:70 ora alina. Dia raha mbola sy tonga Jesosy dia hoentsika rapitso fanaovantsika veloma hifampitsarahantsika eto hitirity androany hoe Jesosy dia hirizo foana mba andeha hoeny atsa hitandrina ny didinao hitoetra amin'ny fanatrehanao hitirity nanaovako velomantsika rehetrarehetra amin'ny ty androany ty. Misaotra anareo naharitra reno hatramin'ny farany. Halleluja. Sami tahin'Andriamanitra daoly, sami mangatakotelizin'Andriamanitra.
terizo toa rehefa neny tafiotra an'izao tontolo zao. Makany atsah ihany mety amintsika tare mididin'Andriamanitra do hivavaky foana avarina amin'ny zavatra mandalo ray andro roa andro ry havana malala terizo amponao mandrakizay Jesosy. Tsy pindrana ianao fa tompony sy an'Andriamanitra ty anao. Alleluia. Misaotra anareo rehetra naharitra nena tamin'ny farany a. Misaotra anareo mpandray anjara niaraka tamin'ny ketiko androany. Jesosy amaly fity anareo. Jesosy terizo reto mpanomponao reto hoe Sotra amin'ny farany samy kely ny fiainatsika. Samita in'Andriamanitra raha tontolo alina sy tontolo andro mahafinaritra beo atsika indray a. Iarapitsika beona. Alleluia.